Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Tsy maintsy hainao ireto tantara ireto vao hainao ny mamaky ny testameta taloha. Izay indray havana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Misy ity fintina izay nataoko ity ry havana. Tiako hozaraina amintsika, hanampy antsika, ahafahantsika mamaky ny testameta taloha. Satria tena sarotra ny mamaky an'io boky io raha tsy hainao amin'ny ambangovangony ny zavatra tena fonosina ao anatin'io testameta taloha io. Somary lavalava ilay izy, kanefa dia mino fa raha tena manaraka an'izany hatramin'ny volokatra amin'ny farany ianao dia tsy ho matiantoka ianao, fa tena hanampy ianao be dia be mihitsy amin'ny fahafahanao mamaky sy mahatakatra ny tantara voasoratra ao amin'ny testameta taloha, ny fahafahanao miaino ity video ity, koa dia manasanao ary hanaraka izany hatramin'ny farany. Eny ary havana, atomboko tsika amin'ny tantaran'ny Adama sy Eva ny resaka. Izany Adama sy Eva izany dia tokotokony 4,000 taona mialohan'i Jesosy Kristy no nisy azy ireo. Ary any amin'ny Genesisy no ahitantsika ny tantarany. Napetraka Andriamanitra tao amina saha tsara tarehy, ilay antsoina hoe saha Edena izy ireo, ary dia nisy fepetra napetraka Andriamanitra taony amin'ny tsy hinanany ilay voankazo eo afovoan'ny saha. Kanefa moa dia indrisy fa mbola nohanin'izy ireo ihany io voankazo io, ary dia vokatr'izay tafiditra ny fahafatesana sy ny fahotana. Dia niroahana tao amin'io saha Edena io i Adama sy Eva. Dia niteraka i Adama sy Eva. Fantatsika tsara ny tantaran'ny Kaina sy Abela izay zanany mirahalahy. Nialonan'ny Kaina ilay zandriny lahy antsoina hoe Abela satria nankasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra izay nataony, dia ny vokany no vonoiny ary dia matiny. Avy eo mbola nomen'Andriamanitra zanaka lahy fahatelo i Adama sy Eva, dia ilay antsoina hoe Seta. Ary dia itsika olombelona rehetra dia tsy avy amin'ny taranaka Kaina akory, fa avy amin'ny taranaka Seta. Satria taddio tsara fa ny taranaka Kaina rehetra dia maty tao anatin'ny safotrany daholo. Fa rehefa jerevanao izany izao io sary io dia mahita ianao hoe i Adama, Seta, Enosy tongatra aty amin'ny Lameka izay rain'i Noa. Dia io mbola hitantsika koa fa mbola nanana zanaka lahy sy zanaka vavy hafa ihany koa i Adama sy Eva, izay indrisy moa fa maty daholo koa ireo rehetrarehetra ireo tao amin'ny safodrano. Dia tonga ary Noa. Izany Noa izany indray dia tokotokony 3,000 taona talohan'i Jesosy Kristy no nisy azy. Ary Noa dia lehilahy niavaka teo amin'ny mpiara-belona aminy. Izany ny ambaran'ny Baiboly. Any amin'ny Genesisy toko 4 indray no ahitantsika ny tantaran'i Noa. Dia nomen'Andriamanitra mission izy hanangana samby fiara lehibe. Ka io samby fiara io no hamonjen'Andriamanitra azy sy ny ankohonany. Izy valo-mianaka ny tafiditra tao, dia nisy biby tsororo izay efa nirahan'Andriamanitra hiditra ihany koa tao anatin'io samby fiara io. Dia tonga tokoa ary ny orambe mikija nandritra ny andro maro, ka tokotoko ny tany amin'ny 513,000 taona talohan'i Jesosy Kristy no nitranga izany safodrano izany. Dia rehefa tafavoaka tao amin'ny samby fiara tao Noa valo-mianaka, dia nitombo, dia niteraka, dia nandeha ny fotoana kelikelin'izay dia nanomboka nipotra sady indray ilay faharatsian-droa olombelona. Satria dia nikasa izy hanangana tilikambo avo be tao Babela. Tokotoko ny tany amin'ny 204,000 taona talohan'i Jesosy Kristy indray no nitranga izany tantara izany. Izany hoe midina tsy kelikely any izany tsika ny hafarantsika io dia tonga any amin'ny taona aotra izay nahaterahan'i Jesosy Kristy. Dia izao ny zavatra nitranga. Natahotra moa izany ny olona tamin'izany fotoana izany, angamba nieritreritra hoe tena ho raharaha ihany raha mbola misy ny safodrano numéro 2. Fa aleontsika tena manamboatra tilikambo lehibe dia mba mianika sy mba miraviravy eny daholo tsika rehefa misy ny safodrano, fa tena ohatran'ny gravy be raha ohatran'ilay farany teo. Dia vokatr'izay ohatran'ny hoe fifaninanana tamin'Andriamanitra izay dia nataon'Andriamanitra tsy nifankahazo resaka, dia nanomboka teo izany niteraka ny fahasamihafan'ny fitenin'ny olombelona. Any amin'ny Genesisy toko 12 indray no misy an'izany tantara izany. Dia mitoy ny tantara. Dia rehefa mijetrika izany ny taranaka Noa, dia mahita tsika fa i Sema, Jafeta,
i Hama no zanany, telo lahy ny zanany, ary dia i Sema zany rehefa jerevantsika dia mitohy no niaviany i Abrahama, avy amin'ny Sema zany no niaviany i Abrahama. Dia araka ny filazan'ny mpandinika teolojia sasany moa dia hoe ry Jafeta no lasa nandeha nakaty Eropa, ry Hama ilay vohozona zany no lasa nandeha nakany Afrika, dia i Noa lasa nandeha nakany Chine, dia aty Azia zany no nisy andry ry Abrahama sy ny tarindreo zany ny taranaki Sema io zany amin'ny ankapobeny dia lasa taty Azia zany. Fa tsy ao amin'ny baiboly akory zany fa fandinihana nataon'ny mpandinika teolojia fotsiny ihany. Dia izao ny zavatra tsara fantatsika araka ny hitantsika io zany dia hoe avy amin'ny taranaki Sema mitohy ihany zany ny tantara no niaviany Tera izay ray aman-dreny niteraka ny Abrahama, ary Abrahama dia nanana rahalahy izy izay antsoina hoe Nahora sy Arana. I Arana io no ray aman-dreny Lota. Dia fantatsika tsara fa i Abrahama sy Lota zany hoe zana-dralahany zany Lota no niaraka, satria dia natsoin'Andriamanitra i Abrahama. Tokotokony 2000 taona talohan'i Jesosy Kristy indray no tantaran'i Abrahama. Mimidina ihany tsika zany zao. Dia Abrahama ilay nataon'Andriamanitra hoe miala amin'ny taninao, niavanao fa omeko tany ianao. Izy efa antitra amin'io 570 taona izy raha niala tao tany Arana. Dia nandeha Abrahama, nanao arak'izay nolazain'i Jehovah taminy, dia niala izy dia niaraka taminy i Lota izay zana-dralahany. Dia Andriamanitra niteny taminy, hitanao reo kitanareo, ataoko ohatran'ireo nisan'ny taranako ao izy. Nefa izy efa nanambady ny Sara tamin'izany fotoana izany, tsy mbola nananjanaka ary efa antitra izy mivady. Kanefa dia nitanteran'Andriamanitra ihany ilay izy. Na dia somary nisy fotoana aza somary nisalasala kely izy mivady, satria dia hoy Sara tamin'ny Abrahama hoe ary sao dia mba tokony homeko ny Agara azy ianao, i Agara ilay mpanompo vaviko. Dia ahoana? Dia nifanaraka teo izy mivady dia niaraka tamin'ny Agara i Abrahama, ary dia niteraka ny Ismaela. Ismaela io izay razamben'ny Silamo, musulman zany. Fa i Abrahama kosa nefa dia nitanteran'Andriamanitra ihany, ny teniny hoe tsy avy amin'ny Agara, tsy Ismaela mihitsy no olona izay novidiko io Andriamanitra, fa taranako zanako avy amin'ny Sara. Dia nahazo ny Isaka izy. Rehefa tonga 100 taona i Abrahama dia niteraka ny Isaka ihany izy mivady, dia io Isaka io no razamben'ny Jiosy sy ny Kristianina, izay mbola ho resantsika eo ny tantara. Rehefa maty moa Sara dia nanambady ny Ketura indray i Abrahama, ary dia nanana zanaka 9 tamin'io vehivavy io izy. Zany hoe maromaro ihany zany ny zanaky Abrahama, fa tsy Ismaela sy Isaka fotsiny ihany akory. Dia avy eo dia miditra aty amin'ny Isaka indray zany tsika, mitoy indray zany nresaka aty amin'ny Isaka. Izany Isaka zany dia tokotokony ho 710 taona talohan'i Jesosy Kristy io Isaka io. Ilay fantatsika fa ilay zaza izay niriny Abrahama Sara fatratra, kanefa dia ny hotenenin'Andriamanitra taminy hoe ento atao sorona ho io zanako io. Dia tena nataony Abrahama ilay izy, kanefa dia rehefa andeha hamono an'ilay zaza izy toy Andriamanitra hoe aoka zao ry Abrahama, fa hitako fa tena matahotra tokoa ianao zao, fa dia izao ahoroko, nanao fanekena vaovao, nanamafy ny fanekena izay efa nataony tamin'ny Abrahama indray i Jehovah zany, dia hoe hanome azy taranaka, hanome azy tany, halehibe ny anarany sy ny sisa sy ny sisa. Any amin'ny Genesis 12:20 no ahitantsika an'izany tantara zany. Dia ny alehibe Isaka, ny alehibe tena izy dia avao izy nanambady, ary dia nanambady any Rebeka izy. I Rebeka dia any amin'ny Genesis 4:20 misy ny tantara nahazaony azy, fa avy eo moa niteraka izy mivady reo. Efa nakaitsy niteraka ihany aloha tamin'ny voalohany, fa avy eo dia niteraka ihany, ary dia ny anaran'ireo zaza reo kambana ilay izy dia tsy iza fa i Jakoba sy Esau. Izy miraharaha reto dia tena samy hafa mihitsy, satria ilay zokony Jakoba zany zao io mitsangana io dia olona mpiasa, zany hoe olona mpandeha any anaty ala any, mivoaka mandeha mivoaka lava any izy zany. Fa i Jakoba kosa dia olona mpitoetra anday, zany no anambaran'ny Baiboly azy, zany hoe olona mipetraka ao tanàna foana dia mahandroandro sakafo. Indray mandeha ary dia
nahandro tsaramaso i Jakoba. Tonga avy any Esau reraka avy any amin'izay nalehany avy any, de hoe ahoana ty fa tena reraka be fa ino zany ketriketry alahy eto zany. De mahandro ty tsaramaso ty kay tena tiako rangahy izy zany, mba omeo kely amin'io rangahy. De ozy izy Jakoba hoe raha omeko amin'ity alahy de izao omely anahy zany ny fizokina ozy. Inona koa ndrareko izay fizokina ozy Esau fa maty misary ako, raha maty eo moa inona ny dikan'izay fizokina raha maty eo fa omeo anahy aloha ny sakafo. De namidiny eo zany de fahitantsika tsara fa nanamavo le fizokina i Esau, ary de teo de fahitantsika sady fa raha ny tena marina zany tsy nangalatra le fizokina i Jakoba fa efa nomeny Esau azy izany fizokina zany. Any amin'ny Genesis 2:20 misy ny tantara. De inona tokoa ary no nitranga satria i Jakoba ty de tia ny mamany, tia ny Rebeka be izy zany, de efa antitra amin'izay dadany zany Isaka. De inona no nitranga niantso izy hoe ndanatsovy Esau omeko tsodrano. De hitany mamany, tozy mamany mantseny Jakoba hoe mandana ianao mitsofoka aingana, ianao no mandana miditra ao. Zany hoe ny mamany zany de nindray tsikombakomba tamin'ny Jakoba. De niditra avy any Jakoba satria Esau somary volovolona zay izy. De nasiny zareo ohatrany volona biby zany teo amin'ny tanany Jakoba zany mba ahatonga ny dadany ho voafitaka ka tsiaro hoe ary tena Esau mariny izy zany fa tsy le zandriny. Satria le zandriny mantsy ity tonga eto anatrehany ity. Raha ny tena izy zany de tokony le zokony no azo ny tsodrano, satria izy ny zokony. Ary ny dadany io zany ny Isaka zany de nieritreritra mihitsy hoe ilay zokony no homeny ny tsodrano. Kanefa dia niditra avy any Jakoba. De rehefa nantany zany Isaka hoe izy io, de hoe Esau nandainga izy zany. Tozy ny dadany hoe ary ny feo ohatry ny feon'ny Esau fa tsy Jakoba. De nananina teo moa zany Jakoba de ao mandroso ary ianao, aiza ny sakafo nikarakarainao, de hoe ty de mipetrara de nitsapatsapay teo de tena Esau mariny ty. De nomeny tsodrano de lasany Esau daholo, lasany Jakoba daholo ny tsodrano rehetra izay tokony ho an'ny Esau. Tonga avy any amin'izay Esau, manahoana i papa, manahoana tsika ato, de fa izy ozy ny dadany, ka ny dadany manko efa jamba zany tamin'io fahanterana io de tsy nahita intsony. De hoe Esau ty fa ahoana, fa iza le tonga teo naka ny tsodrano, tsisy an'izany teo fa zako ny ara mbola aviavy karenjy tany lavitra be tany vizana mihitsy, fa iza le nomeko tsodrano teo. Teo amin'izay vao tora-kovitra izy mianaka hoe tena lasany Jakoba ny tsodrano, lasany Jakoba ny tsodrano. Mba niangavy tamin'ny dada ihany izy, io mory dada mba omeo tsodrano na de mba tena kokakokany kely ihany ara. Tozy ny dada hoe tsisy intsony fa lasany daholo izy rehetrarehetra. Tesitra amin'izay Esau, maty kenozy izy. De tonga de entany mamany zay, tozy mamany ndany ianao Jakoba, mandany ianao mitsoka fa maty nisy reto ianao, mandany ianao mitsoka makany amin'ny avatsika any ozy izy, any amin'ny tonton labana any. De lasy Jakoba nandeha nitsoka izy zany. De teny an-dalana izy dia natory, resy tory teny am-pandehanana teny, de teny an-dalana teny de natoritory teny. De rehefa natory izy de nanofy. De nahita izy io hoe nisy tohatra ngezabe zany niakatra teo amin'ny toerana io nakany an-danitra, de nisy anjely niakatra sy nidina teo. De rehefa taitra izy de ozy izy manao hoe tena tsy afy ty fa tranon'Andriamanitra sy vavadiny lanitra, eto tokoa Andriamanitra ozy izy. Dia nanao alitara teo izy, de nanao fanekena tamin'ny Andriamanitra hoe aza matahotra ozy izy fa izano Andriamanitra momba anao ho averiko any amin'ny tany rainao ianao. Io tany rainy io de tsy inona fa le tany Kanana, ny tany izay nipetrahan'ireo raindreo zany. Rehefa avy niala tany amin'le tany iarana zany i Abrahama de mipetraka tao Kanana, de tao Kanana foana no mipetraka Isaka, de tao koa no teraka Jakoba sy Esau fa io zany Esau io, Jakoba zany soa nandeha nandositra izy. De rehefa lasa izy de tonga tany amin'le tonton izy, izay antsoina hoe Labana. De i Labana io any Mesopotamia no mipetraka, lavidavitra ihany zany Mesopotamia zany kanefa de tonga tany izy. De io izy zany zao io mipetraka io de ity Labana ity de nanana zanaka amin'ny rahavavy. Ny zokony de antsoina hoe Lea, ary ny zandriny de antsoina hoe Rahely.
de vo nahita n'le zandrany Jakoba tonga de potika be mihitsy izy hoe tena tiako zany vehivavy zany ozy izy. De ozy izy Labana tamin'ny ahoana tianao nga reto izy am'reto zanako reto mba metimety aminao, tena le zandrina ozy izy ny tena tiako, ile Rahely ny tena tiako ozy izy. De ozy ny dadany le Labana zany adray tsy maninona fa omeko an'lahy io zavatra ilany havana ihany e, fa zao mila miasa amiko fito taona ilahy aloha, de rehefa vita zay de omeko an'lahy io. De tsy maninona tsy maninona fa araka le ohabolana malagasy hoe zay tia mahandro fa de androko zany ozy izy. De niasa nandritra ny fito taona tao amin'ny Labana izy, ary izy de efa nahazo le tsodrano sahady de efa hita fa zay zavatra rehetra nataon'ny tanany de ohatra nisy fahombiazana zany daholo. De faly mihitsy zany Labana nahita anazy tao. De tonga am'izay ara ny fotoana zay hoe anambadiana zany, de inona no nitranga ka tamin'izany fotoana zany moa tsy tonga de hoe miseho be eo zany hoe ty le vehivavy hovadinao, fa de any ambony fandriana any vao miseho aminao le vehivavy. De ny olana nefany nataony zareo nisotro divay teo i Jakoba de mamy tapina mihitsy, tonga tany ambony fandriana izy efa tsy nahatsiary ny tenany intsony de natory tao izy de niaraka tamin'le vehivavy natory tao. Tonga ny maraina vao taitra izy hoe fa izy ty akaiko ty, ary to Lea ty akaiko ty fa Israely le zokony reny teo akaikiny, de inao zany niary natoriko tamiko teto. De hoe fa ahoana ka za koa ane Jakoba mba tia anao tena fa Israely lasa izy nakany am'le rafozan-dahany Labana zany. Rafozako fa ino zaka nataonao tamin'nakatiky, aiza moa Rahely. De hoe petrahy aloha ianao zanako, mipetrahy ianao aloha sisy Labana, fa zao hitanao tsy fomba ty aminay zany hoe zandriny ny alefa aloha zany fa tsy maintsy ny zokony aloha, fa zao kalme ianao, fa raha tianao i Rahely raha mbo tena tianao izy zao mbola miasa amiko fito taona fanampiny ray ianao vao omeko anao izy. Io zany de hitantsika hoe voafitaka izy. Zay koa le hoe raha vao mamitapitaka loatra amin'ny fiainana de lasa voafitapitaka koa ny valy taminy ihany zany efa azoazany hoe mivaly taminy sahady zany zao le famitahana zay nataony tamin'ndrainy. De tsy maintsy niasa fito taona indray izy satria Rahely ny tena tiany. De niasa fito taona indray izy de rehefa tonga moa zany ny fito taona tapitra de tonga am'izay ny fampakaram-bady de tena tsy nasaky ny sotrotsony izy fa tena tsy misotrotsona sao de olo-kafatra no omenareo anay eto fa de fa aizy Rahely, de nahazo ny Rahely ihany izy mifarany. Fa rehefa niteraka am'izay izy de zao ny fandehany. Hitantsika araka ny tantara io i Abrahama, Sara, Isaka sy Rebeka na niteraka ny Jakoba sy Esau. Esau moa zany efa tsy tafiditra tao anatin'io fitohizan'io izy satria izy le tsy nahazo n'ilay tsodrano. De Jakoba nanambady ny Lea aloha tamin'ny voalohany, io hitantsika io Lea, io zany le zokiny. De niteraka voalohany izy ny Robena, de Simeona ny faharoa, de Levi ny fahatelo, de Joda ny fahaefatra. De aveo nanambady indray izy, hatrao amin'ny fahaefatra aloha tsika zao nanambady indray izy any Rahely. De ny problème nefany Rahely le tena tiany, le zandriny zany tsy niteraka fa momba io vehivavy io. Dia inona ny nataony Rahely hoe za ohatry ny afa-baraka be amin'ny Lea ozy izy fa aleo ianao meko ny mpanompo vaviko. De nangalany ny bila zany Jakoba hoe aleo ty mpanompo vaviko ty ny miaraka aminao de zay zanakinareo zanako. De tsy nakasarotra koa moa zany Jakoba fa de nanaiky izy de niaraka teo izy bila, de niteraka izy zanaka fahadimy any Dana sy Naftaly. De ozy izy Lea hoe ohatray fa aiaka anao an'izany izy ty, satria zany samy vadiny daholo zany le Israely, aiaka anao an'izany makamaka mpanampy zany, anao koa ozy izy. De mpanaka ny zilym-pampanampy vaviny koa izy. De ozy io mpanampy vavy koa izy mantsiny Jakoba mba aleoko izy mba hiaraka aminao de zay zanakinareo koa mba zanako zany hoe faninanana mirahavavy zany no niteraka tamin'ny Jakoba. De Jakoba koa moa zany tsy nakasarotra fa de hoe tsy maninona rehefa tsy saroto moa ianao, inona moa ny problème am'izany. De nivady koa Jakoba Zilpa, de niteraka fahafito sy fahavalo Gada sy Asera. De aveo de mbola niteraka ihany Lea, niteraka fahasivy sy fahafolo izy any Isakara sy Zebulona. I Rahely zany etsepitetsy tsy niteraka mihitsy fa de le zanaky le mpanampy kely ny anankiroa zany i Dana sy Naftaly zany mba ohatrany hoe zanany tamin'ny Jakoba. De efa tena taty aoriana be mihitsy
de efa tena taty aoriana be mihitsy a vao niteraka ihany izy ary de niteraka izy nyvoalohany a any Josefa ary avy eo a mbola nisy zanaka faharoa ihany a de i Benjamina de ireo zany le hoe 12 zanak' Jakoba. Nisy vavy anankiray ihany aloha izy antsoina hoe Dina zanaky Jakoba tamin'ny Lea, hitantsika amin'ny sary io zany. De ireo zany le zanaka 12. De avy eo am'izay toy izy Jakoba hoe andaotsika hialy eto amin'ity tany aty Mesopotamia ity fa andaotsika hiverina any amin'ny tany ny raiko, any amin'ny tany Kanana satria za efa manangataka tamin'Andriamanitra tamin'le fotoana zay nisehony tamiko tamin'ny ofy de ny tena hoe raha mba hataona tafaverina eto any amin'ny tany raiko Andriamanitra de ianao no Andriamanitro, ianao no tompoko. De lasa izy nentiny daholo ny vady aman-janany de nefa ny problemany a de ny hoe iaona amin'ny Esau. Manao ny Esau, mbola faly aminy ve? Mbola hanao ny valifatiny foana ve Esau? Mbola tezitra aminy ve Esau? Tena ngorohoro ny fanahany, natahotra izy de nefany a tsy maintsy hoe andeha hiatrika ny Esau izy zany. De nitondra fanomezana izy de henony hoe avy io ny Esau hitsenanao avy any lavitra any. De tena natahotra mafy mihitsy izy a. De natory izy, tena andalina tena izy zany de natory a de asa fa tena hoe na nahita fahitana izy na nisy zavatra ny so fa tena ohatrany hoe fampitolona tamin'Andriamanitra izy zany rehefa andeha hiverina ho any amin'ny tany Kanana. De tao amin'io izy ny fampitolona tamin'Andriamanitra io a dia lasa niova zany ny anarany satria rehefa marina dikany hoe Israely de hoe El zany a de hoe Andriamanitra de ny Isra de hoe ny fampitolona. De izy zany rehefa maraina de gaga ny olona hoe fa ahoana ty ianao ty to lasa nandringa izy. De fa ahoana de tena alina tena ny fampitolona tamin'Andriamanitra Israel be mihitsy tamin'ny alina de nipetahana anarany izy hoe Israely. Nanomboka teo zany de lasa Israely a no anarany, ny fampitolona tamin'Andriamanitra izy a tamin'io alina io. Genesis 2:3. De nandra maraina ny andro mihitsy izy zany ohatrany hoe ny fampitolona tamin'Andriamanitra teo tamin'Andriamanitra tao. De avy eo moa ry havana de mbola misy mystère be koa zany resaka zany fa mbola angambany amin'ny fotoana manaraka no anazavana amintsika inona ny hevitra le fampitolona tamin'Andriamanitra io. De inona moa fa de neona tamin'ny Esau ihany izy a de ny famely izy mirahalahy de ny famihana de ny tomany be de ny fona tamin'ny Esau teo izy a de ny lamina ihany zany ny fiainan'izy ireo de tafapetraka tao amin'ny tany Kanana ihany indray zany a Jakoba le antsoina hoe Israely niaraka tamin'ny zanany a 12. Fa inona no nitranga? Ka satria moa zany Josefa le niteneniko tamintsika teo hoe zanany faha 12 tamin'ny Rahely, le zanany faran'izay tena hoe zanany iriny zany a de tiany be zany Josefa io. Mbola nanana zandrikely anankiray koa izy a antsoina hoe Benjamina zanany avy tamin'ny Rahely. De tena tiany de nividanana akanjo miavaka kely foana, anaovana zavatra miavaka kely foana, mahazo kalainkalay amin'ny papa foana sy ny ohatran'izany de nanomboka tezitezitra amin'izay reto rahalahy reto fa ahoana koa ary izy zany tsika to ohatrany to tena adino tsika fa ahoana. De Josefa koa manofinofy de miteny hoe za nanofy nisy kitana 12, nisy saloim-bary 12 de ny 12 ny akohaka teo amin'ny anankiray daholo tezitra be ndrala inona ny tena latenena amin'izany zay zany akohako anatrehalahy de tezitra ny rahalahy zany hoe ohatra rehefa tsy tiany Josefa mihitsy zany ny rahalahy satria Josefa tena nahazo avaram-patana tamin'ny rainy nefa de tena tiany ny rainy a i Josefa io. De inona nataon'izy mirahalahy reo rehefa sendra nanatinatitra sakafo nandalondalo tany tsatany satria mpiandriondro moa no tena asandreo zany i Josefa de tonga to izy ireo hoe andaotro zalahy tia vonoana naika ny vonoana aloha tamin'ny voalohany nalatsa ny tany anaty fatsakana fa avy eo a de ohatsy izy hoe aleo tsy vonoana fa iny misy olona andeha ho any Egypta de andao amiditsika amin'ireny olona reny de amidy andevo any de any maty any iny fa tsy tafaverina etsony iny. De zay tokoa de ny fanaraka zareo a de namidiny ho andevo tany Egypta zany a i Josefa lay rahalahiny. De inona nataony tamin'ny dadany de hoe ndao zao ny atao amin'ny papa hoe alaina ny akanjony a nalainy zany ny akanjon'ny Josefa de nataony miosondra rahana biby io de niteneniny fotsiny dadany hoe ilan'ny biby Josefa de tia ny akanjony hitanay. Fa tena tsy laitra nampanginina mihitsy ny Jakoba Israely zany vokatr' izay fitaka izy zany tena vao fitapitaka foana izy teo amin'ny fiainany
tsy naitra anako satria tena zanaka farany tiany izany Josefy zany nefa dia zay zany hoe ny hafarany hoe maty laniny biby. Dia nino izy kanefa dia tsy tena izay tokoa no nitranga fa dia hitantsika fa namidy andevy tany Egipta i Josefy. Dia rehefa tonga tany izy dia nividian'ilay lehilahy antsoina hoe Potifara, izay lehilahy manan-karena moa izy io satria Josefy koa zany dia anisan'ireo andevy mba ohatrany hoe lafilafy vidy satria mba tsy mitovy amin'ny rehetrarehetra io fa mba hebreo andevy ohatrany hoe somary sady mba manam-pahaizana, tsara tarehy, tanora sy ohatr'izany dia lafilafo angamba ny vidiny. Dia ity olona teo amin'ny fitondrana ity mihitsy nahazo azy. Fa ny zavatra nitranga dia izao, ozy izy Potifara taminy hoe izao hitako ny fahendrenao sy ny fahaizanao fa izao ianao zany no manapaka amin'ny atao trano rehetrarehetra, ny vadika ny tsy azonao kitiana, fa ny ankoatran'izay dia ianao daholo no masy mandidy omeko anao ny fahefana rehetra satria hitako ny fomba fiasanao fa tena azo antoka ianao. Dia eno izy Josefy, tovolahy kely izy tamin'izany fotoana izany. Fa ny olana dia izao le ramatoa zany iriarianaria dia ohatraohatra ny taratara tamin'ny Josefy izy io. Izy zany angamba ny renibe an'ireny amin'le filazan'ny tanora azy hoe mama saosy ireny. Fa dia hoe Josefy avy eo hoe aty Josefy ialahy kosa lesy mahafinaritra, ialahy ty lesy bôgosy, fa aizakay ny fianakaviany lahy ty fa ahoana ialahy ty. Dia anaovanova ny resaka ohatraohatran'izany foana angamba ny Josefy. Ny hafarany tedaviny amin'izay Josefy ny saviany hoe hiaraka atory aminy. Dia tena dia natahotra Josefy fa inona ty ataonao madama fa tsy mety ane madama zao zavatra zao tsy afaka manao an'izao fa tena tsy mety amin'Andriamanitra zao. Toy izy le madama tsisy an'izany lesy fa avy ialahy ty miaraka amiko. Dia nitsoaka Josefy dia voatazony ny ramatoa ny akanjony Josefy. Dia voatazony ny ramatoa ny akanjony dia tezitra be ilay ramatoa hoe ay tsy hiaraka amiko mihitsy an'izany iny. Nanaovany sinema iaraka ny trano amin'izay. Niorakoraka izy vonjeo rehefa ny violen'ny Josefy tato ny violen'ny Josefy tato dia tia ny akanjony hito voavorayako eto. Ny vadiny moa zany tsy nanao ankety, tsy nanao ino fa tonga dia lasa avy hatrany mandady depo avy hatrany Josefy. Tonga dia tany amponjy izy. Dia rehefa tonga tany amponjy izy dia niavaka teny foana moa izy zany. Nataon'ilay mpiandro fonja lehibe be kely tao indray izy hoe laha koa ohatra mba mahay manao zavatra fa dia io mikarakara ny anako reto ondriko sy osiko reto karakarao. Dia nikarakarainy tao. Dia nisy rangahy tao izay mpitondra kapoaka ny mpanjakan'ny Egipta zany nigadra. Dia hoy Josefy hoe izaho sy izy nahita nofo fa ianao afaka 3 andro dia ho avy eto ny mpanjaka akanao. Iteny izy hoe tsy diso zany ianao fa averiny amin'ny asanao ianao. Dia hoy izy le rangahy hoe bon. Dia afaka 3 andro tokoa dia tena tonga tokoa ny iraky ny mpanjaka namoaka ny rangahy io tao amponja. Dia hoy izy Josefy tamin'ny aza mba adino rehefa tafavoaka ianao dia gaga ny olona hoe hoay tena enjana be fa tena nofin'ity Josefy ity zany tena tanteraka mihitsy. Dia nandeha fotoana dia adinony anefa ny Josefy. Any amin'ny Genesis 7 misy izany tantara zany. Adinony ny Josefy tsy tadidiny akory hoe misy ny Josefy zany. Dia inona no nitranga? Nanofy arany mpanjaka. Nanofy ny mpanjakan'ny Egipta zany Farao. Fa tsy tadidiny io nofiny io. Dia hoy izy hoe atsony daholo zany ny omby asy, ny olona rehetrarehetra teo amin'ny fitondrana zany atsona daholo. Aiza daholo nareo? Fa tsy tadidiko mihitsy le nofoko izy hoe inona le nofoko. Dia fa nareo izy mampahafantatra inona le nofoko fa ainareo zany raha ohatra ka tena marina ny zavatra izay ataonareo io. Dia mpanjaka tsy fantatra aiza ny possible za fa tenenao le nofy aloha dia amenainao fotsiny dikany. Dia tsy tadidiko le izy fa le izy tena nampahory anahy fa tsy maintsy avoaka nareo zany fa raha zany aringako nareo izy izy. Koropaka daholo ny tao andapa dia tadidin'le rangary amin'izay hoe mpanjaka tamin'izany tany amponja dia nisy lehilahy zay antsoina hoe Josefy fa zany tena hoe masimbava be 3 andro izy dia ivoaka tena 3 andro dia ivoaka. Toy izy ny mpanjaka hoe atsovy ary. Dia natsony Josefy. Dia tonga Josefy dia hoe ahoana mahay ianao? Dia hoe za moa tompoko tsy hoe mahay fa Andriamanitra no mahay mandika an'izany ozy izy dia meo fotoana aloha ivavahako amin'Andriamanitra. Dia nomena fotoana izy dia verina amin'izay izy.
na aseho an'Andriamanitra tamin'le nofo de nazavainy teo hoe zao misy omby ngeza be de misy omby mahikely de misy saloim-bary matanjaka be mamokatra be de misy saloim-bary malemy kely zay ny hitanao izy tozy-batsaka hoe oui tena zay mihitsy ny nofoko de ahoana ny dikan'izany izy Josefa hoe zao ny dikan'izany ry mpanjaka mandritra ny fito taona ozy izy de isy fahavokarana be mihitsy eto Egypta de avy eo ao aorianany fito taona vokatra be de izy fito taona mosary ndray eto Egypta de izao sosokevitra omeko anao raha izay ianao izy mitady olo-kendry de rehefa tonga le fotoana hoe mahavokatra be io de manangona fotsiny aloha de rehefa tonga le fotoana ny mosarena io de le avokatra rehetrretra nangonina no hoanina de milaminareo am'izay ozy izy tonga to zo mpanjaka hoe zaho zo mpanjaka tsy mahita olo-kendry akoatranao ianao no ataoko prime ministre de tonga prime ministre atao Egypta lay Josefa kely zanaky Jakoba na Israely faraky ambin'ny folo tamin'ny Raely izay namidiny rahalahy no andevy tany Egypta lasa prime ministre izy de tonga tokoa ny fotoana de tena hoe namokatra be ny tanàna de tena vokatra de izy nanangona tonga am'izay ny mosary manerana ny tany maro de lasa ny varotra vary zany nisy Egyptiana zany varotra vary zany ny Egyptiana de misy ihany koa ny olona avy any amin'ny firenena hafa zany hoe tonga koa ny vidy vary de tonga hatrany amin'ny tany Kanana tany amin'ny tany ray aman-dreniny sy ny fianakaviany zany le mosary de ozy ny dadany zany ozy zany Jakoba na Israely hoe zalahy mahatsiaro le zanany ambony zany mandeha nareo makany Egypta fary eny ka misy vary mora misy tsena mora ony any misy vary mora any fa mandeha nareo makany de mba hividany vary any fa tena maty misaretsika menakavy de lasa le rahalahy andreo tonga ho any andeha any zany de ho any Egypta de reo niditra ny Egypta andeha vidy vary tsy nahafantatra reo any Josefa fa Josefa tonga de nahafantatra hoe tena reto ry zalahy de tena ohatrany nangorangoraka be ny fony Josefa satria tena hoe reto le rahalahiko de io tadika amin'ny sary io tsy nahajery andreo rahalahy andreo mihitsy izy de nataony moa ny fomba rehetrarehetra zany hoe zay ohatrany hoe fitapitahany kely teo zany ndreo rahalahy andreo nasiany zavatra kely tao anatin'ny kitapom-bary satria nomeny vary de nanontaniny tsara hoe ahoana mbola velona aiza nareo de avy any Kanana zay tompoko de niankovaka daholo teo anatrehan'i Josefa tao daholo tanteraka zany le nofon'ny Josefa de avy eo de hoe fa ahoana de hoe tena misy mosary tompoko any de ny raha ny rainay mbola velona ny rainareo de nareo ka mbola manana rahalahy sa tsy manana rahalahy tsony de mbola manana anankiray zay ozy tompoko fa izy tsy naraka taminay aty fa i Benjamina no anarany io zany le rahalahy Josefa raikibo ray reny aminy tonga de mba nisofola kely ndray aloha Josefa hoe ary mbola any daholo ihany zany ry papa sy ry zandry de avao de ozy izy Josefa ndanary nomeny sakafo de nomeny vary de nalefany de avao de tonga tany de tena vao andeha andalana de nisamborona indray hoe fa ahoana nareo fa tena nisy anankiray nangalatra kapoka atao mpanjaka tao de nijerevana de nisy anankiray nangalatra kapoka amin'ny mpanjaka nefa tsy nangalatra fa fitaka nataon'i Josefa izy de naverina indray nitazomina zany ny anankiray to Josefa hoe raha tsy tonga nareo aty zany zandrinareo kely zany tsy avotsotro ty ozy izy fa de andevoko ato ty de lasa reo nakany amin'ny dadany eo papa alao entinay Benjamina kely fa tsy maninona zany tozy tate ay tsy mivoako Benjamina kely i Josefa rehefa maty ka inona mbola novako an'io papa zay no miasure an'io tsy maninona zany io fa efa niteny le olona tany hoe rehefa tonga eto zany zandrinareo kely zany ahitako hoe marinareo de averiko aminareo io de inona no nitranga verina tokoa zareo niaraka tamin'ny Benjamina kely fo nahita an'iny Josefa vao maika nitomany vao maika izy nitomany de ny afarany de tsy zakany tsony fa tena ambarany tamin'ny rahalahy eo ry zalahy za ihany ane ty Josefa rahalahinareo le namidinareo ty de teo de ny famihana teo reo de ny famihana teo de nitomany teo de ny fona taminazy teo moa reo rahalahandreo de avy eo am'izay de ozy izy Josefa hoe zao zany prime ministre eto Egypta tonga de mahazo vizana reo regroupement familial tonga de fahobe tonga ty daholo nareo eto aty papa eto aty daholo ny fianakaviana trany alohanareo mipetraka aty fa aty no misy sakafo tonga de lasa reo nody de naka ny dadany de niditra am'izay tao amin'ny tany
Egypta zany niala tany amin'ny tany kanana indray zany ny Israely sy ny taranany a dia nandeha nitsofoka tao amin'ny tany Egypta 70 izy no nitsofoka tao. Dia rehefa niaony Josefa sy ny dadany dia nitomany fifaliana ranomaso tena tsisy ohatran'izany any amin'ny Genesis 4:7 no ahitantsika an'izay tantara izay. Dia nandeha ny fotoana dia maty tany Egypta tany Jakoba fa nalevona tany amin'ny Kanana ihany izy. Dia maty tany Egypta koa Josefa dia tapitra ao zany ny tantara ao amin'ny Genesisy. Dia avao taty aoriana amin'izay dia nisy mpanjaka vaovao tao Egypta, mpanjaka izay tsy nahafantatra an'izany tantara izany hoe nisy an'izany Josefa tena hoe namita mahay mamita nofy sy ny rehetrarehetra zany dia ozy izy hoe fa ahoana reto Israely be dia be mipetraka ato Gosiana reto zany raha mandeha kely zany tena ho lasany reto daholo ny tanàna, tena ohatra ny sinosy-karana mameno tanàna reto. Dia ahoana nataontsika amin'reto dia nanaovany fikafika amin'izay any amin'ny Exodus 1 andao izy aloha andevoziny reto taontsika fay reto dia nandevozina ny Israely kapohana nampijaliana nampanaovina fahoriana mafy be mihitsy. Dia nefa vao mainka mitombo ihany fa ahoana reto olona reto. Dia ny hafarany dia hoe andao ara vonoina ny zazalahy rehetrarehetra any amin'ny Exodus indray zany misy an'izany zazalahy rehetrarehetra zany izay teraka dia vonoina dia natsoina amin'ny mpapivelona hoe zao rehefa lahy kely dia vononareo fa rehefa vavy kely dia avelanareo. Dia kitranjo tsy nanaraka ny mpampivelona mbola velona ihany mbola mitombo ihany ny Israely. Dia ozy ny mpanjaka hoe zao alao vonoina daholo fotsiny tsotro zao daholo fotsiny zazakely rehetrarehetra dia atsipy any Nely. Navoaka ny didi kiropaka amin'izay ny Israely ranomaso eraky ny tanàna satria tsy zazakely rehetrarehetra dia nalaina daholo dia ny vonoina ny zazalahy kely rehetrarehetra dia ny vonoina dia natsipy tao amin'ireny rano Nely. Dia tao anatin'izany indrindra no nisy an'ilay lehilahy anankiray izay antsoina hoe Mosesy izay taranaka avy amin'ny Hébreu any izy io dia izy io mba tsy ahafahana mamono azy dia nalefa ny ray aman-dreny tao anatina kitapo kely dia nalefa tany anaty rano tany amin'ireny rano Nely zany. Dia tonga teo anatrehan'ny zanaka vavin'ny mpanjaka izay nilomano teo amin'ny reny rano dia hoay zazakely za tsy niteraka ao izy alaiko ty atsangako ty mahafatifaty kely tonga kely tena alaiko ty zaza ty. Dia nalain'ilay zaza dia nitezainy tao i Mosesy io zazakely io dia nitezainy tao amin'ny lapa tao Mosesy dia avy eo dia ny hafarany moa zany Mosesy nahafantatra ihany taty aoriana hoe za ty anie kay avy amin'reto Hebreo izay andevozina ato reto dia nalahelo izy zany hoe tsy tena nahatsiaro ny tena nitafiditra tsara tao amin'ilay fanakavian'ny mpanjaka izy zany na dia nitezaina tao amin'ny mpanjaka ara nahazo ny fitezana Egyptianina rehetrarehetra mihitsy izy fa nanana le hoe Israely fora ihany izy dia nalahelo ny Israely izy dia nisy fotoana nisy miaramila Egyptianina izay nampijalina izy tonga dia ny vonoiny dia maty dia nitsoaka nandositra amin'izay izy. Dia tany le mpantsorana tany izy no sehoan'Andriamanitra hoe ndany ianao miverina fa irako ianao hanafaka ny Israely oloko. Dia rehefa miverina izy dia hitantsika tsara fa nisy andreny loza folo reny tao Egypta any amin'ny Exodus no miresaka an'izany tantara izany 4:5-6 dia avy eo tafavoaka ny tao ihany ny zanak'Israely tokotoko ny tany amin'ny 770 taona talohan'i Jesosy Kristy no nivoahan'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta. Hitantsika tsara hoe nandia ranomasina maina nizara roa ny ranomasina teo anoloany dia izay ny nandehanany zareo. Dia io zao Mosesy hitantsika io any amin'ny Exodus 2:12 zany efa vahoaka be 600,000 personnes zareo no nivoaka tao Egypta. Niditra tao izy 70 fa nivoaka tao izy 600,000 personnes niaraka tamin'ny arena be dia be satria rehefa maty daholo ny lama tao Egypta dia ozy zareo ndao nareo mandeha karaha maina mihitsy nareo reto ny volamena ndany nareo mandeha fa maty zay raha mbola mijanona eto nareo ripaka eto zay menakavy. Dia niroasina ny Israely dia nivoaka tao Egypta zany zareo dia faly lasa fa rehefa nandeha dia ozy Andriamanitra taminy hoe aleo nareo tsy alefa amin'ity lalana tonga dia manitsy be ty makany amin'ny tany Kanana hiverina any amin'ny tany Kanana zany izy ireo io fa nentina niodikodina. Dia rehefa jerevantsika zany ny saritany dia io zany zao le izy ny tany Kanana zao ty zany zao ny tany Kanana etoeto dia ity zany misy lalana tonga dia lalana Filistina maketo
de tonga de tonga eo amin'ny tankanana fa tsy nakeotra zareo tsy nakao am'izay lalan'izay fa nidina nakaty alavitra be taty amin'ny dezera be taty de niodikodina eraky reny lalany reny na andritra ny 7 taona izy mianakavy a niodikodina tany anefitra tany de ny zavatra nitranga kosa nefa atao anatin'ny 7 taona io de nany fen'Andriamanitra azy ireo nanomezan'Andriamanitra azy ireo ny didy dia ny tantara miresaka ny 7 taona ny zanak'Israely tany amin'ny tany efitra io zany a dia any amin'ny Exodosy no ahitantsika azy a any amin'ny Leviticus no ahitantsika azy a any amin'ny Nomeria no ahitantsika azy a de any amin'ny Deutéronomie no ahitantsika azy de miresaka io zany zao ny hoe zao ny lalàna momba ny fisoronana ohatran'izao nanaovanareo le tabernakely reto avy ny didy folo de nisy fotoana koa ny zanak'Israely nanaovana omby lakely volamena de nitezitra Andriamanitra de nisy fotoana nalefan'Andriamanitra menarana afo de nisy le menarana varahana de ao daholo no ahitantsika an'izany tantara zany tao anatin'io 7 taona io de be ny zavatra mifamaofao a nandritra ny 7 taona io fa i Mosesy foana no nitarika azy ireo a tao anatin'izay 7 taona izay de Exodosy Leviticus zany miresaka momban'ny Levita hoe zao natao hoe mpisorona ohatr'izao ny fety firavorandro firavoravona ohatr'izao ny fankalazanareo ny Paska de Mosesy daholo ny nampitan'Andriamanitra an'izany izay no mahatonga ny hoe ny Genesis Exodosy Leviticus Deutéronomie sy Nomeria de hoe boky 5 Mosesy reo zany satria Mosesy daholo ny tena ohatrany hoe nanoratra an'ireo boky reo zany mbola adevitra be moa zany fa zay aloha zany no azo hoe andraisana azy de nandeha ny tantara tapitra am'izay maty Mosesy a dia tsy tafiditra atao amin'ny tany Kanana izy fa nahita fotsiny izy nahita hoe ry le tany Kanana de izy am'izay izy manao hoe zay a mandehana am'izay nareo tsofoko rano nareo fa tapitra eto ny diako izy fa io Josoa no efa nomaniko andimby a de nitsofony rano Josoa de nosorany teo Josoa de Josoa ndray zany mandimby hitondra ny Israely de tena ny mission an'i Josoa zany a de ny hitondra ny Israely hiditra ao amin'ny tany Kanana satria tany Kanana tadio tsara efa 100 taona ny zanak'Israely ny tao Egipta zany hoe efa 100 taona talohan'io zany zareo no mipetraka tao de efa nisy olona mipetraka zany tao ny Kananita ary reo Kananita reo de natanjaka tena natanjaka mihitsy fa rehefa nalefa mpisafitany hijery an'ireo de tonga de torakovitra mpisafitany hoe tena tsy vitantsika no miady amin'ireo fa olona matanjaka be sady le tanàna tsara tena tondra antantely fa tena tsy vitantsika miditra ao de ozy izy Josoa hoe tsy maintsy miditsika fa Jehova no mombantsika de zay ny asan'ny Josoa ny tantaran'ny Josoa ndray zany a ny tondran'ny Josoa ny Israely a de ao amin'ny bokin'ny Josoa manomboka eo amin'ny Josoa niditra ny tany Kanana zany dia ny installation azy ireo satria rehefa tafiditra tao le olona be deaibe de nizarazaraina hoe ary ny fokon'izao ary ny fokon'izao ary ny fokon'izao de tsy moramora akory ny tonga de nakan'le izy hoe tonga de hoe tonga fotsiny de makan'le izy fa nisy ady be deaibe tsy kelikely mihitsy zany natao a mandra-pahazo an'le tanàna rehetrarehetra de tsy de tena hoe tonga de hoe azo hoe nisy fotoana hoe azo daholo satria fa tena ady tsy mety tapitra mihitsy a no nataondry zareo avy eo moa maty any Josoa 50 taona izy a no nitondra teo amin'ny Israely a de ny olana de ity i Josoa de tsy mba nanomana olona handimby azy ny Israely teo koa efa miparitaka be fa sasany ary sasany atsy sasany tsy tena naharesin'le fahavalony fa i Joda zany niditra voalohany Joda moa taty a Jerosalema zany de tonga de izy niditra voalohany de nambabo de nohatra hoe naharesy niditra ny sasany de ny sasany a ohatrany hoe tsy naharesy an'le ianona fa niara mipetraka teo aloha de nanao fifanarahana tao sasany de lasa nisy ao taorianan'ny Josoa zany a dia tsy nisy mpitondra ny Israely fa mpitsara zany no mitondra ny Israely zay no mahatonga ny bokin'ny mpitsara aorianan'ny bokin'ny Josoa de ny mpitsara zany a na andritra ny 700 taona ny zanak'Israely zany a tsisy mpitondra fa de mpitsara ary io vanim-potoana io de tena vanim-potoana zay tena hoe latsaka ambany ny Israely satria tsisy mpanjaka zany ny ambarana ny faraparan'io boky hoe zay tsisy mpanjaka de zay nahatonga an'le izy ohatrany hoe tsy nilamina mihitsy zany a ny fiainany zareo tao fa de nanao ny fanaon'ny Kananita ny ala tamin'Andriamanitra de avy eo misy olona kely rahan'Andriamanitra foana zany ohatrany hoe mba misauve an'zareo reny le antsoina hoe mpitsara le mpitsara zany a de ohatrany hoe guerrier ohatrany hoe olona mpitarotolona zany
nanota zany no zanak'Israely ohatra de rehefa manota izy a dia alefan'Andriamanitra ndray zany matanjaka ndray zany ny fahavalony mety hoe ny kananity io le efa eo a na ny fahavalo hafa Filistina de rehefa mampahory anazy indray de matsiaro indray zareo mibebaka io le repentance de mibebaka indray hoe tompo mifona aminao zay efa zairina ohatr'izao zay efa mijaly zay ohatr'izao de maniraka olona indray Andriamanitra de olona nirahany le mpitsara de avy eo a aorianan'izay a dia misy filaminana indray ny tanàna mahandro fa izay indray zany ny tanàna rehefa tonga le mpitsara de vita indray zay kelikely zay de miverina manota indray zareo de ohatra an'izay zay le cercle zany zay le cercle vicieux ohatra an'izay foana amin'ny fiainandreo nandritra ny 300 taona de be le mpitsara ao amin'ny boky ny mpitsara zany tsika mahita le olona reo mpitsara reo tsy hoe mpanjaka akory sady tsy hoe tonga de nitondra ny Israely ray manontolo fa ohatrany hoe vondrovondrona kely fotsiny teristetsi zany nentana fa tsy tena hoe ny Israely ray manontolo akory nentin'ny mpitsara de misy andreo Otniel ary Ehud ary Debora ary Samson ary Gideon ary Jefta zany zao le mpitsara izay olona novidin'Andriamanitra mba ohatrany hoe hanafaka ny Israely de afaka kely izy de manota de miverina indray le cercle de tahaka an'izany foana de foana nisy ny Eli koa de sady mpisorona no mpitsara teo amin'ny Israely de avy eo moa zany ny mpitsara farany teo amin'ny Israely zany de Samuel zay sady mpaminany no mpisorona ihany koa izy zany no mpitsara teo amin'ny Israely de avy eo tamin'ny andron'ny Samuel de ozy ny olona hoe zay ranga efa mba omeo mpanjaka am'izay fa ahoany ty zahay de tsy mba tsisy tokotaniny mihitsy amin'ny fiainana fa le tsy fisian'ny mpanjaka neny mahatonga le firenena ohatrany mikorotana samy manao zay tiany tao daholo le foko rombiny folo fa tsy mba misy zavatra iraisana mihitsiny aiza moa zay ny tsy alemy fa mba meo mpanjaka meo mpanjaka de nangataka mpanjaka tamin'Andriamanitra izy de nomen'Andriamanitra mpanjaka ny voalohany tamin'izany mpanjaka tao anatin'izany fotoana zany aloha tsara fantatsika kely tao anatin'izany fotoana hoe nisy ny vanim-potoana mpitsara zany de nisy an'ilay vehivavy antsoina hoe Rota ity Rota ity de Moabita zany hoe tsy Israely zany izy fa nanambady ny zanak'ilay vehivavy antsoina hoe Naomi izay Israely jiosy de maty ny zanan'io vehivavy io lahy de osisy le vehivavy zaho sisy ande iverina ny Israely fa inona tsony ny ataoko aty ozy le rafozam-bava zany Naomi de ozy Rota hoe za hiaraka aminao na aiza le anao hiara-maty aminao de zay Andriamanitra no Andriamanitra hiaraka aminao sisy ndao ara ozy izy hiaraka amiko ndry de niaraka taminy nakany Israely de rehefa tonga tany anefany de hoe ahoana zany ny fiainantsika reto inona de sahirana be fa tamin'izany mafy ny fiainana tena mafy de nisy lehilahy anankiray antsoina hoe Boaza io Boaza io zany ohatrany hoe mba olomba lehibehibe teo amin'ny tanàna manamanam-bola manamanan-katao manamana-pahefana dia nifankazahatra taminy teo nahita ny fahatsoran'ity vehivavy antsoina hoe Rota ty de nanambady azy de io Boaza io zany no niteraka izy sy Rota zany dia io no ray aman-dreny niteraka ny razambe ny Davida tamin'ny vanim-potoana mpitsara zany tantara zany no nitranga de izay no mahatonga an'io atao aorianan'ny mpitsara zany satria ny bokin'ny Rota zany de mampiseho hoe ity no razambe ny Davida de avy eo rehefa nangataka mpitsara mory zareo nangataka mpanjaka tamin'Andriamanitra moa ny Israely de men'Andriamanitra mpanjaka izy de Saoly no mpanjaka nomen'Andriamanitra azy voalohany 1052 ka hatramin'ny 1010 talohan'i Jesosy Kristy no nanjaka izany Saoly zany de i Saoly de anisan'ny mpanjaka voalohany izy zany ary izy zany nahavita hoe nanambatra zany any Israely ray manontolo tonga zany de izy daholo mpanjaka ny Israely ray manontolo le foko rombiny folo ary mba tena nahavita zay vitany ihany Saoly teo amin'izany fitondrana izany saingy ny olany Saoly de ity lehilahy kely zay mitendry vali eo akaikiny eo ty satria i Davida dia tovolahy kely mana-talenta be sady tena manam-pinoana be mihitsy i Davida le naharesin'ny Goliata le fahavalo tena nampahorin'ny Filistina de taorianan'izay Davida tonga de lasa nalaza be eraky ny Israely mihitsy ka nilazany Davida indray ara no ambony kokoa no nilazany Saoly de somary nialina ny Saoly Davida de tonga de ny fofony ainy Davida mihitsy izy na nenjika ny Davida traizatraiza nataony aza lambo Davida de nisy fotoana efa imbe dehibe nefa hoe vonono zany fa de izao tsy maty foana
tsy tratrany foana tsy hitany foana davida rehefa nisy taona efa nahazo azy mihitsy hoe tokony hovinoko ianao izy fa zao za tsy kitika anao de nefa ny davida amin'io efa manambady ny zanany vavy a satria tamin'le resaka goliata manko efa nyteny izy hoe zay maharesen'io lehilahy be io a de omeko ny zanako vavy ho vadiny de davida ny naharesy azy de nanambady ny zanany vavy fa tena tsy zaka ny lohany mihitsy le nytenen'ny olona hoe i saoly nafaty arivoarivo fa i davida nafaty analinalina de tena hoe ohatrany hoe nanamaivana be an'ny saoly zany hoe zavy ny mpanjaka de zany reny no amaivanina de ny roany davida de nitsoky davida de be be ny salamo zay ny fironiny davida tany ampitsoahana tany anisan'izany zao ny salamo 430 a le niteny izy manao hoe niantso an' Jehova de namaly izy ka nanafaka tamin'ny fahoriko rehetra de vakio tsara ny soramadriny io fa ny salamo nataony davida tany ampantosirany io lasa namorona tononkalo sy ny tononkira tany mihitsy ny davida fa nandritra amin'ny fotoana maro izy ny tany fa aveo moa Saoly nivadika tamin'Andriamanitra satria tsy nakatoa an'Andriamanitra izy tamin'ny faraparany fitondrany toy izy Andriamanitra hoe omeko ho an'ny olona hafa ozy izy ny fitondranao ny fahefanao ny mahampanjakanao de i davida no nosorana mbola tanora kely izy de efa nosorana ho mpanjaka fa mbola tsy nandray ny fahefana mihitsy izy raha tsy efa maty i Saoly tamin'ny 10 mialohan'i Jesosy Kristy tantaran'ny Saoly de any amin'ny Samoela voalohany sy tantara voalohany no ahitantsika azy reo zany no mitantarany zany tantaran'ny Saoly mpanjaka izany sy ny nanenjehany ny davida nanaovany azy alambony davida any nahitana azy de rehefa maty Saoly dia nasandratry ny olona ho mpanjaka ihany davida fantatry ny olona hoe tena davida koa tena mendrika ho mpanjaka de niakatra tao amin'ny fitondrany davida mpanjaka de niavaka indray satria izy de sady mana talenta mamorona mozika manana fahendrena anambaran'Andriamanitra mihitsy hoe olona araka ny foko olona ankasitrahako olona tsotra olona be finoana olona ohatrany hoe olona parfait ihany izy rehefa tena dinihana nefa nanana fahalemena kely ihany izy any amin'ny Samoela faharoa sy ny tantara voalohany no mitantarany tantarany nanjaka nandritra ny 70 taona tao amin'ny Israely davida inona le fahalemeny ndray mandeha izy sendra manitazatazana ohatrany hoe nanao Facebook satria izany moa zany ny Facebook tamin'izany fotoana zany eny mitazatazana eny ambonimbony eny ianao de mijerijery ny ino tisy zavatra mitrangaraha manodidina anao eo ianao de nahita vehivavy nandro izy teo sisy hoe izy io vehivavy io tsara zany vehivavy zany de nampanatsony angamba nyity vehivavy ty zany anaranao de Batseba tompoko ny anarako tsara tare anao ty izany vadinao za vadiny Orialy miaramila commandant miaramila anao bon nahay nakavady kosa aloha Oria tena de meme teo samy tara teo izy roa de zakany davida Batseba de rehefa zakany davida Batseba de ahoana ary ny ataoko izy mba tena azahoako an'ity vehivavy ty fa tsy manao fitiavana miafinafina ohatran'izao aminazy de izao no nataony nanofika izy hoe zao i Oria ozy izy rehefa miady nareo mantsy an'le miaramila sasany zany de ataovinareo devant but ataovinareo tena eo alohany mihitsy izy ozy izy alao izy no eo aloha indrindra de napetraka teo aloha indrindra Oria de nefa nisy ny ady de maty de rehefa maty Oria teo izy mantsy Batseba hoe hitanao fa de eny ataonao fa fahorian'ny sasany fifalian'ny sasany fa de fa maty moa izy zany Oria vadinao ka de vadiko am'izay anao vadiko ara-dalàna am'izay anao de lasa vadiny ara-dalàna am'izay zany Batseba izay vadiny Oria fa fantatr'Andriamanitra zany tetika raha tsy tao anatin'ny davida zany de faizin'Andriamanitra davida ozy Andriamanitra hoe ny zanaka ao amin'ny vehivavy izy de hovinoko vao niteraka izy de maty tokoa le zaza de aveo toy izy Andriamanitra hoe tsy hiala amin'ny taranako mihitsy ny sabatra any amin'ny Samoela faharoa toko faraky 20 sy 20 mafy tena mafy ny sazy nomen'Andriamanitra ny davida vokatrio fijangatsangana sy famonon'olona nataony io nahamon'olona nikolaka davida de izany natonga anazy mibebaka any amin'ny Salamy faraky 50 hoe mamindrafo amiko Jehova mamelany heliko aza mijery araka ny habeny fahotako fa zao vonoany fahadisoko sasao madio amba afakeliko taminao de taminao ny nanotako zao de iny salamo iny zany salamo izay nataony rehefa nibebaka izy rehefa nanarin'Andriamanitra hoe tsy mety ny zavatra nataonao de tena nisy tokoa izy tsy niala teo amin'ny taranany tokoa ny sabatra ary
azo everina hoe zany no mahatonga an'io any Palestina tsy mety misy fitsarana io fa toa ohatry misy ady foana hatramin'izao andro ankehitriny izao. Lasa vadiny ihany Batseba dia maty ilay zaza voalohany fa avy eo niteraka faharoa izy dia ilay antsoina hoe Solomona zanany tamin'io vehivavy tiany io dia Batseba fa izy nanambady maromaro dia avy eo dia rehefa maty Davida dia nandimby azy ary ilay Solomona zanany. Efa somary entsakenjany ihany vao tafiditra tao amin'ny fiantsakana zany Solomona. Efa nisy coup d'état maromaro nataon'ny zanaky Davida tao ry Absaloma sy ny ohatran'izany fa dia any no ahitantsika azy any amin'ny Samuela faharotsika raha ohatra ka tia ahita ny tantarany hoe inona no niseho taorian'ny tamin'ny fiainan'ny Davida zany. Dia averika any niteraka izy, niteraka ny Solomona izy dia Solomona zany no nifidiany hoe ho atao mpanjaka andimby azy. Ary tafapetraka tao amin'ny fitondrana koa Solomona dia lehilahy izay tena manam-pahaizana be. Nangataka tamin'Andriamanitra izy mantsy satria nisy fotoana Andriamanitra anseho taminy dia tena inona nangatahanao toy hoe fahendrena nangatahako izy dia tena nomen'Andriamanitra fahendrena izy. Dia le fahendrena nananany zany dia le fahendrena ohatrany hoe olona manam-pahaizana be, mahay manao organisation, mahay mandama, manao construction, mahay mandrindra zavatra, zany le fahendrena nananany zany, intelligence le izy. Dia sady lasa philosophe be mihitsy izy, manoratra. I Solomona nanoratra ny tononkirany Solomona, izy nanoratra ny boky ny mpitoroteny, ny ohabolana. Solomona daholo nanoratra an'ireny satria olona tena nanam-pahendrena be izy zany. Nisy mpanjaka avy any Seba, raha mpanjaka avy any Seba avy any Etiopia zany tonga tena vaky vava mihitsy, tena tsy ampahaferany zavatra areko sy ny zavatra hitako ataonao ato fa tena wow, tena tsara, tena miaiky ny fandrindranao zatra. Dia Solomona nanakana ny tempoly ny Jerosalema Solomona ary dia tena namirapiratra zany tempoly ny Jerosalema zany tamin'ny fotoanan'ny Solomona. Dia nivavaka izy tao amin'ity tempoly io dia io zany zao izy io. Fa ny olan'ity Solomona ity koa dia mitovitovy amin'ny rainy ihany koa izy, adalam-behivavy be. Ny fomba nataony dia izao hoe zay tany andehanany dia ankalany vady daholo dia lasa ohatrany hoe manopaky taminy dia nandritra ny 700 taona nanjakany dia tsisy ady mihitsy tao amin'ny Israely. Dia ny saina anisan'ny vadiny ranga io ary voisa ny vadiny rehefa ny saina zany ny vehivavy zay hoe vadiny, misy ny vady tsy ny rano, misy ny vady isan-karazany zany le izy dia arivo ny isan'ireo. Dia tsy hay moa zany hoe ahoana ny nataony tamin'izany fotoana izany. Dia avy eo maty Solomona dia nandimby azy ny zanalahy antsoina hoe Rehoboama. Dia ity Rehoboama ity indray zany eo amin'ny fitondrana any amin'ny mpanjaka voalohany toko 12 indray no misy an'izany tantara zany, mitoy ihany zany tsika zao Dia Rehoboama ny zanaky Solomona dia tonga ny olona zany tao anatrehany hoe nisy an'ilay lehilahy antsoina hoe Jeroboama. Io Jeroboama io dia lehilahy zay azo lazaina hoe mpitaritarika tolona zany, olona le mamasasaky miteny ireny zany. Dia zay tompoko tonga eto anatrehanao mba mangataka izay mpanjaka araka ny ohabolana malagasy hoe miova andrina miova sata, mba aoka ianao tompoko mba somary hanalefaka kely ny sazy izay ataonao aminay fa tena raha ny zavatra nataondrainareo taminay. I Solomona mpanjaka dia tena enjana be. Aiza ve ato anatin'ny ty lapanareo ty luxe be, inona sakafo omby fofirin-jato no vonoina isan'andro ato, reo mpihira, mpitsoka mozika, reo mena hanina daholo isan'andro. Vizany izay ry mpanjaka ataovy mba moramora fa tena le construction tsy mijanona mihitsy ny dadanao manao construction, valopy, inona, voka-dehibe, zao ohatrehatra. Vizany izay. Fa mba ahenahenao mihitsy aloha ty resaka hetsika fotodrafitrasa ty fa avelao mba ilamindamina kely. Ohatrohatran'izay zany izy raha hoe azavaina amin'ny fomba andavanandro fa tsy hoe zany akory no nitenenin'ilay olona. Dia ozy izy Rehoboama hoe alao eritreritra kely. Verenina roa izy afaka 7 andro moa izay safiry andro. Verina amin'izay ilay olona, vao maika izy, nasika be. Za tsy mihaino an'izany ozy izy. Nakanaka conseil tany amin'ny namanamany tany izy dia zany nataony namany hoe aza mihaino an'izany. Fa ianao koa ve mpanjaka dia ianao ve dia baikobaikonin-dreo. Vao manomboka ianao izy dia efa zany sady ny ataon'ireo. Dia tezitra be Rehoboama dia izy hoe za tsy raha zany. Vao maika ataoko mafy ny sazinareo izy. Tezitra amin'izay ara reto ilay olona na ianao ilay valiteny anavona be nataon'ny Rehoboama
de vokatr'zay de tonga toy izy ny olona hoe zay tsy miaino ny baiko avy aminao tsony de foko anako folo nanaraka ny baikony Rehoboama de ny foko anako rosa izy nanaraka ny baikony azavady ny foko anako folo nanaraka ny baikony Jeroboama ilay mpitaritolona zany de ny foko anako rosa isa no nanaraka ny baikony Rehoboama de ny zara roa zany ny Israely ny zara roa zany ny fanjakan'ny Israely tamin'ny 1:700 talohan'i Jesosy Kristy de nisy le fanjakana avaratra izay Israely de Samaria no renivohitra de nisy le fanjakana atsimo izay Joda dia Jerosalema no renivohitra de ny tany ambony zany io hitantsika hoe Jeroboama no nitarika folo nisan'ny foko tany ambony tany de io natao hoe Israely ihany ny anarany ny taty ambany zany Joda Rehoboama le avy amin'ny taranaka Davida zany no mitarika de ireo fanjakana anankiroa reo ny mampiavaka andreo zany de ny anankiray taty ambany aloha zany le taty atsimo le Joda zany dia nanana tempoly zany hoe mbola nivavaka mbola niazona ihany zany n'le fivavahana Israely zany le mivavaka tamin'Andriamanitra fa ny tany ambony de tsy nanana tempoly de namoriporina fivavahana tao reo namoriporina tempoly tao Dana tany Betela de tempoly tsampy le izy rehefa tena dinihana miaroaro ohatrany hoe mivavaka amin'Andriamanitra nefa miaroaro fanompona bala de tena zava-doza mihitsy ny nataondry zareo tamin'izany fotoana zany de izay na tonga an'le hoe lasa ny zara roa ny fanjakana de mety misy fotoana ianao mamaky baiboly toy izany hoe inona ary zany tantara zany ohatra zao raha mijery zao tsika le mitantara faharoa toko fahaenina ambin'ny folo tantara faharoa toko fahaenina ambin'ny folo zao andininy voalohany zany zao de izy manao hoe tamin'ny taona fahaenina amby 30 nanjakan'ny Asa de niakatra i Basa mpanjakan'ny Israely hamely ny Joda de io zao de hitantsika hoe niakatra ozy izy i Basa mpanjakan'ny Israely hamely ny Joda io zany tsika de mahita hoe le Basa zany de mpanjaka tato amin'le ambony le Israely tonga hamely any Joda tamin'ny vanim-potoana nanjakan'ny Asa mpanjaka ny Joda zany zany mahatonga tsika lasa hoe ny fahafantarantsika zao tantara zao na aizantsika mamantatra hoe ay ve zany reto mpanjaka anankiroa tononona reto de mpanjaka hoe ny anankiray tao ambony ny anankiray tao ambany de ohatra zany koa zao eo amin'ny toko 7:10 raha vatikita andininy voalohany hoe ary Josafata zanakiasa no nanjaka nandimby azy ary ny tombo hery hiaro tena tamin'ny Israely izy de jerevy tsara zany i Josafata zany no nandimby ny Asa de niaro tena tamin'ny Israely izy satria reo anankiroa reo zany nifandrafy foana zany reo de rehefa vakinao zany ny soratra masina de misy fotoana mahita hoe mpanjakan'ny Joda de le aty ambany zany zay mpanjakan'ny Israely de le any ambony zany zay zany ny tsara fantatsika ny zara roa ohatran'io zany lay izy de reto zany zao ny lisitry ny mpanjaka ilaina fantatra ihany reo indrindrandrindra rehefa le manao toriteny mba mahafantatra hoe tokotoko ny tany amin'ny ohatra hoe le Asa zao Aba zao de tokotoko ny tany amin'ny 918 talohan'i Jesosy Kristy zany de any amin'ny mpanjaka voalohany toko 210 no misy ny tantarany de reny hitantsika hoe nanjaka nandritra ny 20 taona i Jeroboama de Nadaba nandimby azy ny taty amin'ny Israely zany zao io aso io le Israely teneny koa le tany ambony zany zao io le Jeroboama nanomboka de Nadaba de Basa de zao de reo mpanjaka reo de mpanjaka ohatrany hoe didiny Besandry tsisy hoe zay zanakianina ny mpanjaka fa de tena ohatrany hoe didiny Besandry zany ny tao de zay matanjaka de lasa mpanjaka de niady hatrany tao reo de ny afaran'ireo zany taty amin'ny Peka sy Hosea zany ny farany ny tondra dia rava zany io fanjakana io rava ny Asiriana tamin'ny 731 alohan'i Jesosy Kristy rava zany io fanjakana io tany ho any amin'ny 731 talohan'i Jesosy Kristy ny taty ambany ray Joda de ireo ndray zany nisan'ireo ndray ny mpanjaka Rehoboama de Abija de Asa io zao le niteneniko teo le tamin'ny nitenenina tamin'le soratra masina teo hoe ary tamin'ny taona fahaenina amby 30 nanjakan'ny Asa de niakatra i Basa ozy izy mpanjakan'ny Israely de raha averiko ato amin'le mpanjakan'ny Israely io zany le Basa io zao le fahatelo Basa
mpanjakan'Israely zany de tamin'io fotoana io zany a no nanjaka Iasa mpanjakany Joda. Zay zany zao ny atajika mampitahan'le izy hoe retsoreto zany niaraka, retsoreto zany mpanjaka niaraka sy ny fanao concurrent am'izany fotoana zany. De reo zany zao ny lisan'le mpanjaka, reo ny lisitra le mpanjakany Joda dia misy 3 volana manjaka, misy a 5 taona nanjaka. Manase zany zao ny mpanjaka nanjaka ela indrindra teo amin'ny Israely, 5 taona izy a no nanjaka tamin'ny Israely. De ohatr' zany reny daholo a le mpanjaka zany. De ny mpanjaka tato amin'ny Israely de ratsy daholo, zany hoe olona tsy natahotra an'Andriamanitra, ka tsisy tempolo raha teo koa moa tao zany de tsisy fivavahana, vanina mihitsy zany tao ambony tao amin'le Israely. Fa ny taty ambany a de am'ireo mpanjaka voatonona reo misy tsara, misy natahotra an'Andriamanitra de misy tsy natahotra an'Andriamanitra. Fa ny hafarany satria reo nivadika tamin'Andriamanitra dia tany amin'ny 586 mialohan'i Jesosy Kristy de tonga ny Babilonianina nambabo an'zareo. Le fanjakana tato ambony tato zany rava tsy hita faty tsony, tsy hita tsony anakaiza na anakaiza. Fa ny taty ambany zany le Joda dia mbola nijoro hatramin'izao fa babon'ny Babilonianina fotsiny izy tamin'io 586 mialohan'i Jesosy Kristy io. De tao anatin'izany fotoana zany nisy mpaminany reny zany zao aloha fa mampiseho antsika hoe mpanjaka voalohany, mpanjaka faharoa no ahitana an'le tantara. De nisy mpaminany koa zany nirahan'Andriamanitra, ny sasany teo amin'le fanjakan'ny Israely, ny sasany teo amin'ny fanjakan'ny Joda. Io zany zao raha jerevantsika zany zao reny zany zao ny mpaminany tany amin'le fanjakan'ny Israely tany ambony zany zany hoe na de tany amin'le fanjakana ambony ary de naniraka mpaminany any Andriamanitra. Ry Elia, ry Elisa, ry Jona, ry Amosa sy ry Hosea zany de mpaminany tany amin'le firenena antsoina hoe Israely tany amin'le fanjakana avaratra daholo zany reny. Tsara fatatsika zany rehefa makisoatra masika, fa ny fahafantarantsika zany na fahafantarantsika hoe fa zany zao ny antony tantaran'ny Elia le hoe tsisy tsony fa de fa zary sisa mpaminany Jehova ozy izy fa naringan'ny mpanjaka daholo, iaba daholo le mpaminany Jehova. De tamin'izany fotoana zany izy le niantso an'Andriamanitra de le nisy an'le afonidina avy any an-danitra dia naneho ny heriny teo Andriamanitra any amin'ny fanjakan'ny Israely reny tantara reny. De io moa ambany eto ambany eto mavimavy io hoe tany amin'ny 722 mialohan'i Jesosy Kristy dia rava tanteraka io no pitehan'ny Asirianina zany io fanjakan'ny Israely io. Ny tato ambany indray dia reo zany misy hoe tsara misy ratsy misy hoe ohatray koa ny tato ambony tato sao misy le hoe mpanjaka de hoe ny fotoana nanjakany de ny karaktera de ratsy daholo, tsisy tsara mihitsy naray ary. Fa tato amin'le Joda zao sy Benjamina moa zany reo zany sisa le foko kely anankiroa tao dia misy tsara, misy zao ry Asa zao tsara, ry Joasy, ry Amazia, ry Ozia, ry Jotama, ry Ezekiela, ry Manase, ry Josia, reny zany zao tsara daholo reny de maitsomaitso. Fa misy ny tena ratsy teo nanao zay ratsy teo mason'i Jehova de reny ohatraohatran'ny volomparasy reny ny loko nanaovana azy tato. De reny ny mpaminany ny asa tamin'izany fotoana zany ho aty amin'le fanjakana taty ambany zany, ry Joela, ry Isaia, ry Mika, ry Naoma, ry Abakoka, ry Zefania, ry Daniela, Ezekiela, ry Jeremia. Dikan'izay rehefa mamaky ny bokon'ny Jeremia ianao zany de mahafantatra hoe taty faraparan'ny fotoana izay na babo ny Babilonianina ny Joda no nanjaka no nitoroteny zany hoe Jeremia mpaminany zany. De io zany nravan'ny Babilonianina ny tempoly de nentiny ho babo nakany Babilonianina ny vahoaka nataony 300 taona nakany mihitsy. Raha fitinina aloha zany le izy teo de hoe nanomboka tamin'ny andro Saul, Davida, Solomona de nitambatra foana ny fanjakana. Fa teo amin'ny Solomona zany dia nizara roa am'izay izy teo amin'ny zanany. Ny anankiray taty atsimo Joda no anarany, ny anankiray tany avaratra Israely no anaran'le fanjakana. Rehoboama ny tato amin'ny ilany, Jeroboama ny tao amin'ny ilany. 20 nisan'ny mpanjaka tato amin'ny atsimo taty ambany zany, nisy tsara nisy ratsy, fa ny tato ambony 70 ratsy daholo izy rehetrarehetra. De le taty ambon'le Israely zany tamin'ny 722 any amin'ny mpanjaka faharoa toko voalohany andiny fahatelo toko fito ambin'ny folo dia ravan'ny Asirianina. Fa ny taty ambany kosa any amin'ny mpanjaka faharoa toko faefatra amby roapolo dia babon'ny Babilonianina zany. Zay zany aloha ny tsara fantatsika. De inona no nitranga rehefa babo ry zareo?
rehefa babo ry zareo a de 586 mialohan'i Jesosy Kristy zany zao resaka zany midina ihany zany zao tsika ny tantara de nidorandry zareo ny tempoly ny babony nipotika ny manda ravarava mihitsy ny tanàna any amin'ny tantara faharotoko fahinina amin'ny telopolo de nentina ny olona nentina nakany Babilôna zany ny olona satria ny Babilôniana tamin'izany fotoana zany natanjaka be mihitsy ny Babilôniana zany ary rehefa jerevanao a dia ohatran'izao zany zao le empiran'ny Babilôniana ity ohatran'ny maitsomaitso ity zany zao ny empiran'ny Babilôniana zany zao io de hitantsika amin'io fa ito ny Egypta de ito zao ny Israely a de ao anatin'ny fanjakan'ny Babilôniana zany a ny Israely de rehefa tany am-pahababoana tany ry zareo dia tany a no nitranga ny tantarandry Daniela tany no nitranga ny tantarandry Ezekiela zany hoe reny boky reny zany de boky ny soatana tao anatin'ny fahababoana ilainy zany rehefa mitory teny ilaina ny fahafantaranao zany satria rehefa hainao zany de fantatrao zany ny votoatin'le boky hoe ay zany olona ohatr'izao zany nandefasana ny tony afatra tony a nanoratana azy tamin'izany fotoana zany olona tena kivy sy ketraka babo tany nandritra ny 70 taona ny zanak'Israely ary de tena hoe nory ry zareo tsy hoe karavasina ohatry ny tany Egypta fa tsy nomena fahafahana mivavaka satria zareo efa milzatra an'le tempolo de efa tsisy tempolo tsony zany tany a de natsiaro hoe narian'Andriamanitra de izay no natonga le tantaran'ny Ezekiela toko fafito amin'ny telopolo hoe taolamaina hoe zao sisa ny fiainanay zao sisa de io zao a misy le tenin'Andriamanitra ino hoe teo amin'ny moron'ny rano izy izy no nahatsiarovanay any Jerosalema de nitomany teo zay de nataon'ny bonema hira mihitsy moa iny any iny le hoe by the river of Babylon aloha ny alefatsika kely zay hira izay io zany hoe teo amin'le renirano Babilôna ozy izy de teo zahay ozy no mipetraka de teo zahay no nitaraina de teo zay nahatsiaro ny Ziona de teo amin'le renirano io zay no mipetraka de nitaraina de nahatsiaro ny Ziona de zay de nitomany teo reo a de natsiarotsiaro ny tanàna teo natsiarotsiaro ny Israely a teo amin'ny renirano Babilôna zany a de zany ny fiainana tany bababoana zany fa izy afaka niasa nanao zavatra samihafa ihany tany a de nisy fotoana le hoe tsy mahazo mivavaka fa tsy amina de nzay natonga andry Sadraka sy Mesaka rabedina koa nahatsipy tany anaty lavaky ny tany anaty ino ntizy teo tany anaty lavaky ny liona aloha Daniela de ry Sadraka sy Mesaka rabedina koa natsipy tany anatin'le laforme rehatra afo be satria tsy maintsy terena hivavaka amin'ny Andriamanitra reo Babilôniana reo de tonga ny fotoana ny asa'Andriamanitra de niova koa moa zany de nisy ny fotoana niova zany ny tantara teo amin'ny tantaran'izao tontolo zao satria ny Babilôniana le niteneniko teo le hoe nanjaka de aveo niakatra indray ny Persianina indray zany a no lasa natanjaka be indray nanomboka tamin'ny 539 ka hatramin'ny 333 alohan'i Jesosy Kristy de eo hitantsika misy menamena sisiny reny zany zao a reny zany zao ny fanjakan'ny Persianina tao reny le empire tena nanao conquête nahazo fanjakana be hatraty Egypte ary Libye niza lasa ty manko zao Afrika ty ambany ty dia lasa ny Persianina daholo zany le izy de raha jerevana zany a de lasa ohatran'izao zany le izy lasa ny Persianina daholo zany reny de tafiditra tao anaty zany ny Palestina ty ankaiky eto ty a de izay no natonga ny hoe na ny Babilôniana raha resin'ny Persianina de nanomboka teo zany dia tsara ny fahafantarantsika fa tamin'ny andron'ny Babilôniana zany dia nibataina daholo ny olona de ny olona sisa nijanona tany Jerosalema zany a natao ohatrany hoe province zany natao province ny Babilôniana zany a ny Israely ny Joda zany de rehefa niditra indray ny Persianina nambabo indray ny Persianina resin'ny Persianina dao indray manodidina de lasa province anankiray an'ny Persianina indray zany a ny Joda
dia misy gouvernoura zany napetraka atao ohatrany hoe lasa province sanaindray zany nareo lasa persiana zany ny firenenareo de mpanjaka ny persia zany ny mpanjaka anareo de province sanay zany nareo de ampandoavy ny hehitra ampiasany la ohatrany anazy mihitsy zanahany zany no zanahy persiana mihitsy zany a ny palestina be de be no zanahany fa tsy ny persiana ny arameniana ninona reny be de be hitantsika eo reny a no zanahany daholo satria azony daholo hatramin'ny egyptiana zany a azony persiana daholo de raha jerevana amin'ny sary tsotsotra zany le izy de ohatran'izao io zao tsika mahita zany zao tsika eo hoe davida aloha taty amin'ny arivo-taona zany davida de nanangana tempolo solomona de nandeha nytenekon'ireo tantarandry jonas sy risaia dia io zany jeremia zao io le maitsomaitso iny manko zao a ny vanim-potoana izay hoe ny israely zany nanana mpanjaka de tapitra am'izay zany le mpanjaka ny joda zany resaka zany tapitra am'izay le mpanjaka dia mainy menamena am'izay no nandeha io menamena io a lay babiloniana zany babory zareo tany babilôna de tam'izany fotoana zany ry ezekiela sy ry daniela le niteneniko teo de avy eo rehefa tapitra ny babiloniana de niditra indray ny volomparasy ity volomparasy ty indray ny persiana ny persiana dia tao anatin'ny 200 taona teo eo no nanjanaka zany a ny joda le zanak'israely zany a joda dia 200 taona izy de tao anatin'izany fotoana zany mbola naniraka mpaminany any andriamanitra efa tsisy filoam-pirenena ntsony hoe mpamjaka ntsony a fa de gouvernoura ny persiana zany ny tonga eo de reny zany mpanapaka any zareo a fa mbola nisy mpaminany any irahan'andriamanitra takan'izany ry Agai, ry Zakary tao anatin'izany fotoana ny taorinan'ny fahababona zany a nisy andry Estera, Nehemia sy Rezia ry Malakia inona moa no nitranga tsara fatatsika aloha fa rehefa miverina avy any fahababona zany rehefa tapitra zany ny fanjakana menamena zany a an'ny babiloniana dia ozy izy niakatra zany ny persiana de nisy an'le lehilahy antsoina hoe kirosy de kirosy io ny teny hoe zao a mandehana daholo nareo miverina any amin'ny taninareo any ozy izy samy miverina any amin'ny taniny daholo a fa zaho izy tsy mila anareo hoe mijanona tia babilôna zany de lasa ly olona miverina tany amin'ny tany daholo de hoe miverina ny tany ny jiosy de niverina daholo de ozy izy hoe ainareo inona nataonareo de tena nikarakarainy a ny hoe manameny fitaovana napiny zany hoe hanamboatra ny tempoly de naverina natsakany reny tempoly zay nitravan'ny babiloniana tato palestina zany tato israely de natsangana indray ny tempoly de ry Nehemia ry Ezra reny ny tena nanangana zany ry Jerobabela reny ny tena nanangana lay tempoly sy ny manta zany a de nanangana firenena indray ka le izy tamin'ny fotoana nanjakan'ny persiana tsy de tena hoe no zanana hoe nampijaliana ntsony fa ny aina normal ny olona fa ny ohatran'ny malagasy ny zanahany frantsay reny hoe miaina normal daholo ny olona fa ny frantsay fotsiny ny tompony rehetrarehetra masy mandidy amin'ny zavatra rehetrarehetra de gouvernoura no apetrany eo a mitatana ny zavatra rehetrarehetra de avy eo a tsara fatatsika hoe nisy fetrany ihany koa manko zay fahefan'ny persiana zay satria tapitra teo amin'ny 333 nandeha aloha ny babiloniana nandeha indray ny persiana tapitra indray ny persiana de niditra indray a ny grika niditra indray ny grika mialohana zavako ny grika de tena me fintina kely aloha mahakasika ny mpaminany zany ity tena important be ty fintina kely ty satria tato amin'ny 970 zany zao a solomona zany dia mbola nitambatra zany ny firenena teto fanjakana anankiroa fa tato amin'ny 931 ozy tsika teo a de nizara roa am'izay le fanjakana dia ny anankiray israely avaratra de ny atsimo joda taty ambany zany joda le tany ambony le israely io zany le raha tsy fanahy be daholo a dia nisy mpaminany any nefa nirahan'andriamanitra tany ry Elisa, ry Jona, Amosa, ry Hosea 722 de rava tanteraka io ravan'ny asiriana ny taty ambany indray ny joda nisy mpaminany koa nirahan'andriamanitra Obadi, Joela, Isaia, Mika, ry Jeremia, ry Ezekia, ry Daniela de ry Agai, Zakary, Malaki zany ny farany tamin'ny mpaminany eo amin'ny testamenta taloha tokotokony tany amin'ny 700 taona mialohan'i Jesosy Kristy zany io mpaminany farany izay nirahan'andriamanitra io
de ito le hoe exile ito zany hoe babory zareo zany hoe Daniela sy Ezekela zany de mpaminany ary Jeremia de mpaminany tao ny ainany fahababoana. Jeremia zany de tena mpaminany zay sady nahita le hoe vanim-potoana mialohan'ny fahababoana no nahita le hoe vanim-potoana ny fahababoana. Zay zany no hitantsika amin'ny Jeremia. Ka important be zany rehefa mamaky ny bokin'ny Jeremia tsika na mamaky ny bokin'ny Daniela fotsiny arany zao ohatra mahita zao tsika ny bokin'ny Daniela misy any amin'ny Daniela toko faharoa hoe nanofo ny mpanjaka Nebokadnezara de nanofo izy ny statuana olona keza be de tamin'io statue io ny lohany volamena, ny tratra ny volafotsy, ny valahany varahana, ny tongony vy, ny faladiany sy ny anina tanymanga. De rehefa naseho io de reto le anina reto ihany heviny hoe lay voalohany dia ny babilonianina aloha, de aveo ny persianina, de aveo ny grika, de aveo ny romanina. De zay zany iny sary iny zany le zavatra mitranga eto ihany zany rehefa ahitsika zany ny tantara de na de ny mamantatra ny fandikanan'ireny faminaniana samihafa reny ara de lasa mora le izy. De zany koa no mahatonga hoe Ezekela zany de mpaminany tany am-pahababoana, ry Agai zany de mpaminany rehefa voaniverina kely avy any am-pahababoana zany ny olona de zay tantarany Agai. Zany mahatonga hoe rehefa vakianao bokin'ny Agai de olona vo hanangana tanàna rava zany no iantefan'ny afatry Agai. Ohatran'izay zany le izy. De ohatr' zany mahatonga antsika hoe Isaia mpaminany zany zao efa tatia mbola hoe ravidavitra mihitsy mbola tsy misy resaka hoe fahababoana mihitsy zao zany Isaia mpaminany zany sy ny toyany. Fa iverenako am'izay le toyan'izy teo hoe rehefa babilonianina aloha de ny persianina de niakatra indray ny grika. Niakatra indray ny grika. De ny grika indray no nambabo firenena maro. Lasa ny grika indray zany natanjaka dia hitantsika eo amin'io sary io zany ny fanjakan'ny grika nisan'izany antsony hoe Alexandre le Grand zany. Ho antsika nianatra tany amin'ny mpianarana de nisan'izany tantarany io Alexandre le Grand io dia tokotokony tany amin'ny 333 mialohan'i Jesosy Kristy ka hatramin'ny 70 mialohan'i Jesosy Kristy de ny grika zany ny tena natanjaka be. Zany anie nahatonga ny testamenta voavosoatra tamin'ny teny grika satria efa ho 300 taona 900 taona koa dia nozanahan'ny grika daholo indray zany ro firenena be debe reo. Dia ny grika zany tamin'izany fotoana zany no lasa ohatran'ny hoe zanahan'ny frantsay tsika de ny teny frantsay ka ny zanahan'ny grika zao de lasa ny teny grika koa no ampiasaina. De izay natonga ny hoe nasa mahay teny grika be le olona de lasa tamin'ny teny grika zany no nandikanany testamenta vaovao satria mahay teny grika be zany le olona tamin'izany fotoana. De ny kolotsaina grika tamin'izany misy aloha hoe helenista, vanim-potoana helenistika zany hoe tena natao zany zay ahatonga ny kolotsaina grika hiparitaka manerana an'izao tontolo zao. Rehefa jerevana amin'ny saritany somary lavidavitra izy de ohatran'izao zany. Ty zao Afrika zao ty rehetrarehetra ty de reny zany zao ilay io le ohatran'ny volomparasy be io zany zao ilay firenena rehetrarehetra zay azon'ny grika. De zareo zany ohatran'ny hoe natanjaka be ohatran'ny hoe amerikanina amin'izao fotoana zao tamin'izany fotoana zany ny grika. Fa taorianany grika nefany de mbola niakatra ihany koa ny romanina. Zany hoe nanomboka atao amin'ny année 70 mialohan'i Jesosy Kristy zany ka hatramin'ny andron'i Jesosy Kristy sy ny taorianan'i Jesosy Kristy de ny romanina zany no nanjanaka. Ary hitantsika amin'io sary io fa tena maro de maro ohatra ty Eropa tony zao Eropa zao tony de tony zao ny Espagne de tony rehetrarehetra tony miaraka tony zao ny Italia de ireny rehetrarehetra reny zany azon'ny romanina daholo. Ato zany zao ny Israely eto amin'ity kelikely ty de azon'ny romanina to zany hoe ty zao le babilonianina zao ty kelikely ty de reto zao le an'ny persianina de atoato ny grika fa aveo lasa ny romanina daholo hatraty. Zao zany zao ny empire ny romanina tamin'ny 177 mialohan'i Jesosy Kristy. De izay natonga ny rehefa tonga am'izay Jesosy Kristy de teo ambanin'ny vahoan'ny grika romanina ny jiosy tamin'izany fotoana zany. Ny romanina zany lasa province anankiray an'ny romanina zany ny jiosy de lasa de ny romanina ny Roma zany
tena natanjaka be mihitsy. Dia izany na tonga andro Paoly hoe makany Roma foana, ohatra ny malagasy hoe makany Frantsa. Dia izay satria ny Roma zany ny tena hoe renivohitra ny tantara hoe any mihitsy zany ny tena misy ny renivohitra be izay tompon'ny fahefana amin'ireo olona be be manerana ny rehetrarehetra ireo. Dia ajanontsika treo amin'ny Jesosy Kristy aloha ny resaka. Rehefa tonga zany Jesosy Kristy dia izay zany rehetrarehetra zany no ambara ao amin'ny testamenta taloha. Tsara ho fantatsika aloha fa nanomboka teo amin'ny Malakia zany ka hatreo amin'ny Jesosy Kristy dia nisy 700 taona izay ohatrany hoe nangin'Andriamanitra. Tsy nanambara ny teniny intsony Andriamanitra, tsisy mpaminany rahan'Andriamanitra intsony nandritra ny ohatrany hoe 700 taona zany. Dia io hitantsika io zany hoe nanomboka teto amin'ny Malakia nandra-pahatonga taty amin'ny Jesosy Kristy dia ohatrany hoe tsisy mpaminany intsony rahan'Andriamanitra dia nangina. Tao anatin'izay vanim-potoana izay dia nisy ny Persiana, nisy ny Grika, nisy ny Romanina ny fandimidimy tao. Fa tamin'ny taona 70 tao aorianan'i Jesosy Kristy dia noroavandry zareo mihitsy ilay tempoly tao a Jerosalema satria nisy fikomiana zany tao a Jerosalema tamin'izany fotoana izany. Dia io ilay nahatanteraka ny tenin'i Jesosy Kristy hoe tsy avela izy vato hifanongoa teto ka tsy horavana. Dia i Pontio Pilato no governoran'ny Romanina zany izay tena ratsy fanahy. Izy zany no ohatrany hoe mpitondra zany tao amin'ny Israely tamin'ny andron'i Jesosy Kristy. Fa le izy tsy hoe tsy mahazo mivavaka ry zareo fa na tamin'ny andron'ny Romanina, na tamin'ny andron'ny Persiana, na tamin'ny andron'ny Grika zany dia afaka nivavaka foana ihany zareo tao amin'ny tempoly, afaka nanao sorona. Nisy ihany ny fariseo, nisy ny mpanoradalàna, nisy ny levita sy ny ohatran'izany afaka nanao sorona ry zareo fa hoe tsy fanjakana Israely intsony izy tamin'izay fotoana izay fa ohatrany hoe province anankiray, faritany anankiray amin'ny fanjakan'ny Persiana sy ny Grika ary ny Romanina. Dia izay ry havana ny tantara izay voasoratra ao amin'io testamenta taloha io. Mino sy manantena fa nanampy antsika mba ahafahantsika mahatakatra ny votoatin'ny testamenta taloha izay fitantarana rehetra izay. Dia atolotsika ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen.